tsy hoe la dia hiditra ao anatin'ny taom-pianarana vaovao ireo mpianatra entina narana fahasahiranana ireo ray aman-dreny manomana izay fidiran'ny mpianatra izay dia manolotra zava-baovao azy ireo ny banky be ao Madagasikara misy nitolotra vaovao zany nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy. Lahara-pameana napetraky ny banky be ao any atratrarina antotan-taratasy fangatahana findramam-bola hatramin'ny 2003 alina amin'ity taona 2024 ity. Isa-taona tokoa dia tsy mitsaha mitombo ny fangatahana findramam-bola ao amin'ity banky ity. Ho fanomezana fahafapo ireo mpanjifa ary sy ho fanampiana ireo ray aman-dreny mikarakara ny fidiran'ny mpianatra indrindra dia nampahafantariny be ao any tolotra tous à l'école. BOA izay jonona manariva ny banque citoyenne zany dia manohana ny fianakaviana amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny fampianarana izany. Ny fitolotra ity zany ho an'ireo ray aman-dreny mpiasakana mampiasa amin'ny sehatra tsy miankina izay manana konta atao BOA. Raha mbola tsy manana konta nareo afaka manokatra rehefa tonga ny karamanareo mandritry ray volana dia efa afaka mangataka izany tolotra manokana izany. Ka nanomboka tamin'ny volana jona zany titolotra 2024 ity ary tsy mifarana raha tsy amin'ny 20 oktobra 2020 sy voaarivo. Ny totaliny ny tolotra atao zany isan'olona dia mahatakatra amin'ny karama telo volana 3 mois de salaire dia averina mandritry ny 10 volana. Amorena tanteraka ny dingana fikarakarana ny fangatahana findramam-bola ary noezana aingana dia voavaly zany hoy ny tompona andraikitry ny BOA. Anamarika ny fampahafantarana ity tolotra tous à l'école ity ny fanentanana maro samihafa toy ny karnaval sy fizarana fanomezana izay karakarain'ny ekipa ny BOA manerana ireo maso ivoho misy 320 manerana nosy.